Fanatanjahantena kosa sandray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja totoandry Madagasikara ataon'ny faraparan'ny volana Mey ity moa zany any Congo Brazzaville izay fiadina izay efa nanomboka tamin'ny alahady teo dia nataony fampifondronana ireo ekipa pirenena mandrafitra zany ny ekipa pirenena malagasy. Piatroka Folomenada efatra vavy sy efatra lahy no omanin'ny fédération malagasy ny taranja ady totoandry hiatrika ny fiadinan'ny tompon-tafakany Afrika izay atao an'ny Congo Brazzaville amin'ny faran'ny volana Mey ity. Miankina amin'ny oentomanana no ahafahantsika mandefa mpiatroka maromaro hoy Andriamatoa Zezé Bosco. Manome toky zany zahay any mpity ady totoandry indrindra ny mpamitondra fanjakana indrindra ny ministra ny fanatanjahantena fa hitondra vokatra zay ary hitondra médaille. Isorana koa ny ministra ny fanatanjahantena fa nomeny gant zay 8 paires zay mbola tsy miasa misy fa hoe ty ozy izy ho anareo boxe fa efa hita fa zay moa zany tsy mivoaka tena fa aleo tsy midira vakomen'io izy tenen'io ka aminay ato amin'ny ady totoandry dia tsy misy fanavakapahana an'izan'izy fa na zanak'iza na zanak'iza ka ny maha ihany no mahazo saran-dalana. Efa nanomboka ny alahady teo ny fampivondronana ireo mpiatroka mandrafitra ny ekipa malagasy eo ambany fitarihan'ny mpanazatra telo mirahalahy Marc Razafindrabe sy Léon Ravelson ary Ratovilala Claude. Ireo tavy ireo mpiatroka mandrafitra ny ekipa pirenena eo amin'ny sokajy vehivavy latsaky ny 20 kilao Andrea Merso Muratina, latsaky ny 20 kilao Sonarasana Claudia, latsaky ny 20 kilao Ravololoso Tahiny ary latsaky ny 10 kilao Sozana Manitra. Eo amin'ny lehilahy kosa latsaky ny 15 kilao Randre Mirija Aimé, latsaky ny 18 kilao Jonasson Julien, latsaky ny 10 kilao Tokloïk, latsaky ny 12 kilao Marco Jérôme, latsaky ny 18 kilao Barson Joshua, latsaky ny 17 kilao Lariano, latsaky ny 18 kilao Cédric.